Olona tsara sitrapo no nampandray ireo manam-pahefana tao Toamasina fa nisy vary loha no kendrena ho diovina sy amidy tao amina trano fitehirizana entana iray tao Talandava ny herinandro lasa teo. Taorian'ny fidinana ifotony sy fanadihadiana tao dia fantatra fa vary efa simba tsy azo amidy na hohanina intsony ireo vary ireo ka omaly no niroso tamin'ny fandorana azy ny manam-pahefana tany an-toerana. 80 taonina no nidorana tao Tsarimasina. Nahitana trano nisy vary loha 57 taonina hafa koa tao Barika 5 ka ny 30 taonina tamin'io no nidorana omaly, mbola nitohizana androany moa izany. Manara-maso an'io fandorana vary io ny lehibehan'ny fampanohavana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany sy ny taleparitry ny varotra sy fanjifana Atsinanana izay samy entitra ny laza fa tsy azo ekena ny fanaparitana sakafo simba amidy eny an-tsena. Ny fahasalaman'ny vahoaka dia saro-pady ary tsy maintsy arovana ka tsy maintsy ampiarina ny sazy ho an'ireo mikasa hanamparitaka vary loha eto amintsika.